Amen. Soratsika ny tompo fa vita ny tapany voalohany amin'ny vavaka samihafa dia amin'izao fotoana izao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny maraina moa zah dia saika hitondra teny fampahirezana kely dia tohizako amin'izao zany. Amen. Ao amin'ny Kolosianina aloha jerentsika. Avy eo tsika miditra amin'ny ASAN'NY APOSTOLY toko fa 4. Amen. Kolosianina toko fa 4 angamba eny meny tombo. Ya, Kolosianina toko fa 3. Amen. Kolosianina toko fa 3 andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 7:10. Io lesaka nentiko tamin'ny maraina fa tsy maninona fa entikitsika kely eto avy eo tsika miditra amin'ny ASAN'NY APOSTOLY toko fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny. Ary aoka anapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsoananareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary mitonikiram-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Amen. Izany zany ny teny nomeny Tompo antsika tamin'ny maraina. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka hoy izy anapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Voalohany indrindra zany dia tokony anapaka ao am-pontsika ny fiadanan'i Jesosy aloha voalohany, satria Jesosy ilay fiadanana. Jesosy ilay fiadanana. Aoka izy no anapaka voalohany indrindra ao am-poko sy ao am-ponao. Amen. Dia rehefa ao anatintsika ilay fiadanana, fa ho amin'izany niantsoananareo ho tena iray. Rehefa ao anatintsika ilay fiadanana dia haitsika no mihavana amin'ny olona. Amen. Ary tena iray tsika. Rehefa ao anatintsika ny fiadanan'i Jesosy dia izy no manapaka. Aoka izy anapaka ao anaty ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Izany hoe le fiadanan'i Jesosy mihitsy no manapaka ao am-pontsika, dia lasa ho tena iray tsika. Amen. Lasa tena iray tsika ao amin'i Jesosy. Amen. Alleluia. Amen. Ka tsika natao ho tena iray, voalohany indrindra manjaka ao am-pontsika le fiadanana. Tadiavin'i Jesosy anjaka ao am-pontsika aloha le fiadanana, tsy haitsika ny mitondra ny fontsika. Amen. Izany no niantsoananareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amin'izay fotoana izay tsika mora amintsika mahay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva tsika, satria ilay fiadanan'i Jesosy no manjaka ao anatsika, satria Jesosy no manjaka ao anatsika. Alleluia. Jesosy no manjaka ao anatsika. Amen. Jereo fotsiny ny lalana ny diavin'ny mpianatra. Ny lalana ny diavin'ny mpianatra. Amen. Nanjaka tao anatin'izy ireo Jesosy. Nanjaka tao anatin'izy ireo Jesosy. Amen. Dia Jesosy ilay fiadanana izay voalaza. Raha vakinao ny Galatiana toko fa 5. Raha vakinao ny Galatiana toko fa 5. Amen. Dia manambara izy fa mila feno fiadanana atsika. Amen. Izany hoe mifampiankina amin'ny zavatra rehetra, miankina amin'ny zavatra rehetra ilay Galatiana hoe mila anantsika io toetra io, izay efa voalaza matetika eto. Dia rehefa manapaka ao am-pontsika Jesosy, dia izy ilay fiadanana, dia misaotra antsika amin'ny zavatra rehetra. Isaora antsika ny Tompo ny zavatra rehetra, satria Jesosy no ao anatsika. Misaotra an' Jesosy tsika amin'ny zavatra rehetra, misaotra azy tsika amin'ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainantsika. Ty taona 2022 ty, isaora antsika an' Jesosy izay rehetra mitranga amin'ny fiainantsika, na ny tsara na ny ratsy. Amen. Alleluia. Dia
Izany no ny antsoanantsika. Izany no ny antsoanantsika. Tsy hisy zavatra hafa ao anatintsika, ao anatin'ny fontsika, fa ny Jesosy Kristy no anjaka ao. Aleluia. Dia ilay Jesosy fitiavana, dia ilay Jesosy fiadanana, dia ilay Jesosy fahamarinana, Jesosy daholo io. Rehefa Jesosy no manjaka ao, mora amintsika ny zavatra rehetra. Amen. Dia amendiny faina folo, aoka ho izy ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Dia ny tenin'ny Kristy mitoetra ao. Rehefa manapaka ao Jesosy anatin'ny fontsika ao ilay fiadanana, dia miditra amin'izay ilay teny. Miditra ao am-pontsika amin'izay ilay teny. Io le mitoetra takin Jesosy ilay teny hitoetra ao anatsika. Hitoetra ao anatsika ilay teny. Amen. Amin'ny fahendrena rehetra. Amin'ny fahendrena rehetra no mipetraka mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'ny Kristy dia ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ho izy. Mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana. Asain Jesosy zany tsika mifampianatra, mifampianara ho izy ka mifananara. Mifampianara. Zany hoe ianao natsoin'ny Tompo ianao, dia satria misy ny zokony ara-panahy. Ohatra hoe iny zokony ara-panahy natsoin'i Jesosy taloha ohatra, dia misy ny zaza ara-panahy avy aoriana. Amen. Dia iny zokony ara-panahy iny efa maro ny expérience nolalovany. Amen. Dia sain'ny Tompo iny mampianatra, mampalala ny zaza ara-panahy. Amen. Ka mifananara, dia mifananatra, mifampianatra, mifanorolalana amin'ny lalana fahamarinana idirana any amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fiainana fanarahana an Jesosy. Satria tsika amin'ity fanarahantsika an Jesosy ity dia maro ny zavatra mila fantatsika, mila tandremantsika, mila iainantsika. Aleluia. Dia izay zany mifampianatra tsika, mifanoro tsika. Aleluia. Amin'ny salamo izy sy ny fihirana. Amin'ny salamo dia ny tenin'Andriamanitra zany. Salamo, ny Genesisy, ny ASAN'NY APOSTOLY, ny Efesiana, rehetrarehetra momba ny tenin'Andriamanitra zany dia mifampianatra tsika, mifananatra tsika. Izay voarain'ny hafa mizara amin'ny hafa izy. Mahavoaray ianao dia mizara ao amin'ny hafa. Mahavoaray koa ny anankiray mizara ao amin'ny hafa. Amen. Dia rehefa mifampianatra, mifananatra, dia raha ny tena izy izay ny lalantsika tsika kristiana, tsika hoe zanak'Andriamanitra, tsika zanana. Dia ny tenin'Andriamanitra no ifampianaratsika, ifandiniatsika. Andao mifampiantso ohatra tsika. Andao mba handinika tenin'Andriamanitra. Andao tsika mba hiaraka handinika n'ity teny ity. Andao tsika mba hiaraka hoe inona ny tian'i Jesosy lazaina amin'ity. Mba misy tsika manao izany ve? Aleluia. Misy tsika manao izany. Raha ny tena izy, io tenin'Andriamanitra io no tsy afaka eo anoloantsika ho izy teniny tamin'ny Josoa. Aoka ho izy tsy hiala eo anoloanareo izy io teniko, tsy hiala eo anoloanao izy ty boky ity. Tsy hiala eo anoloantsika ty boky ity. Dia izay no asain'ny Tompo hoe mifananatra tsika amin'ny salamo sy ny fihirana. Salamo zany dia avy ny tenin'Andriamanitra, ny fihirana dia mihira midera. Mifankahita tsika dia ny mifampizara ny tenin'Andriamanitra, mifampizara révélation, mifampizara témoignage. Dia ao ihany koa ny fiderana. Andao tsika hivavaka, andao tsika hiaraka hivavaka, au lieu de lanitsika miresadresaka. Amen. Mahafinaritra ne? Mahafinaritra. Ary ny tononkira-panahy zany miaraka mihira midera, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra. Izany tadiavin'i Jesosy amintsika. Mihira ho an'i Jesosy tsika, midera ho an'i Jesosy tsika. Izao no tokony hoe fantatsika ireny zavatra ireny hoe souvenir. Souvenir ho antsika satria ny anjely manoratra hoe ireto izy niaraka jereo fotsiny ny fiainan'ny mpianatra. Iava-marary jereo ny fiainan'ny mpianatra. Efa mifampihaona izy ireo. Miresaka an'i Jesosy.
idinrehetra reny voasoratra le fahatsiarovana ho atsika ka any Jesosy mijery atsika ndray andro any io zanako io tena tsy miala amin'ny fanatrehako mihitsy. Misy zavatra amonjeny an Jesosy atsika dia mijery izy ao amin'ny bokin'ny fahatsiarovana izay ne nahavoavonjany Mordekay. Nisy fahatsiarovana ao namonjeny ny mpanjaka tsy haiko inona izay tsy tadidiko hoe inona nisy olona saika hamono ny mpanjaka dia nisoratany tao amin'ny bokin'ny fahatsiarovana iny. Amen. Ka itsika raha ohatra ka midera mihira an Jesosy foana, amen, ao anatin'ny bokin'ny fahatsiarovana zany voasoratra. Fa ny devoly tsy faly amin'izany, tsy faly amin'izany devoly satria fantana fa ampandroso ny ara-panahintsika izany. Fa firy amintsika rehefa mifampiona mba miresaka an Jesosy tsika, miresaka ny hatsaran'i Jesosy. Na dia marina fa miharatsa ny fiainana, miasatra ny fiainana, amen. Anefa kosa Jesosy ambonin'izany rehetrarehetra zany, isaorantsika ny Jesosy zany rehetrarehetra zany. Ninona mitranga amin'ny fiainantsika na ny tsara na ny ratsy hitantsika eo, na ibomba ipoka na inona dia isaorantsika ny tompo zany rehetrarehetra zany. Alleluia. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Hitantsika amin'izany izay rehetra ataontsika izy dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, na asa na teny, ninona ataontsika dia ataontsika ho an'i Jesosy, ataontsika ho an'i Jesosy, amen. Ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany dia isaorantsika an'i Jesosy izany, amen. Mba ho zany ny fiainantsika, mba ho zany ny fiainako sy ny fiainanao, amen. Mba ifampianatra, ifananatra ao amin'ny fanatrehan'ny tompo foana, miaraka midera, miaraka mihira, miaraka misakafo, miaraka manao hira fiderana, amen. Mahafinaritra, mahafinaritra, alleluia. Dia hiditra antsika amin'ny izay le ten'Andriamanitra tamin'ny maraina nomeny tompo antsika, dia hiditra amin'izay tsika amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4:10 (520). Alleluia. Ary nony namatonalina dia nivavaka sy nihira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy, fandray amin'ilay teny teo ihany izy io, ary nihaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenany tranomaizina, dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary nivaha avokoa ny fatorany izy rehetra. Halleluia. Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina nivoa, dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka niankoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary efa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy, minoa an Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ary izy roa lahy nitoro ny teny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasa ny diakapoka ary natao batisa tamin'ny izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nentiny niakatra ao an-trano izy roa lahy dia norosoany hanina teo anolohany, dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Oh Jesosy, alleluia. Hitantsika amin'izany ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra. Paoly sy Silasy izay tao an-tranomaizina, gadraina ny fahavalonao nataon'Andriamanitra eo anolohan'ny tongotra andohalika eo anohanao, amen. Fa tsy mandohalika amintsika moa ny olona, tsy natao andohalika amintsika fa fomba fiteny zany sahalan'ny hoe ifona eo anatrehantsika, amen, noho ny zavatra ataony, amen. Ary atsapy izy fa ny Andriamanitra izay vavahantsika
Ny Andriamanitra izay vavantsika dia lehibe sy mahery mahagaga. Ny Andriamanitra izay tompoitsika dia Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Ho fantany ny marina rehetra. Haleloia. Izay ny zavatra nitranga tamin'ny Paoly sy Silasy teto. Noho ny mamatonano izy dia nivavaka ny hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy. Misy hery ny hira fiderana an'Andriamanitra. Misy hery ny fiderana ry hava-malala. Satria ny Andriamanitra tsika rehefa tsika miala amin'ity tany ity dia ny midera ataontsika an-danitra ao. Dia ny mihira no ataontsika an-danitra ao. Mihira midera an' Jesosy. Haleloia. Midera an' Jesosy ataontsika ao an-danitra ao. Ety tsika mandalo fizaham-toetra maro. Mandalo ady, mandalo fahoriana, ireny rehetrarehetra. Ireny dia mandalo fotsiny ihany. Moka tsika haritra hatramin'ny farany. Araka ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tsika maharitra hatramin'ny farany ho vonjena ka ho tafiditra ny lanitra. Tafiditra ny lanitra tsika dia midera ny ataontsika ho vita ny fahoriana rehetra. Tsisy tsony fahoriana, tsisy tsony fijaliana. Haleloia. Amen. Ka izay no mahatonga an' Jesosy mitaky atsika ho eo amin'ny fanatrehany foana. Izay nivakitsika teo Kolosiana hoe mifampiraha, mifirana, misalama, mifampianara. Amen. Satria fiainantsika ao an-danitra ao eo. Raha tsika olona tsy mpidera, raha tsika olona tsy mazoto mihira, ny fanatrehan'ny tompontsika tsy mazoto mihira manakombona ny lehilahintsika, ny molotra tsika. Dia nahoana tsika rehefa avy an-danitra ao? Jesosy mila olona mpidera, mila olona mihira ho azy, manome voninahitra azy. Amen. Tany amin'izao tontolo izao tsika dia nidera ny hira nandio an'ny Satana. An' Jesosy tsika mihira mandio an'i Jesosy ihany koa. Efa nanotra ny tenantsika ho azy. Amen. Ka hitatsika eto inona nataon'i Paoly sy Silasy. Haleloia. Tsy ny menimenina izy ireo nanome tsiny an'Andriamanitra. Fa naninona izay Jesosy. Amen. No tafiditra amin'ity tranomaizina ity. Nahoana izay Jesosy nanompo anao ihany hatramin'izay. Noho izao ny hafaranay. Noho izao izay anaty tranomaizina. Izay no antony ampialany Jesosy atsika amin'ireny zavatra madinidinika ireny. Amen. Satria mora amin'ny fahavalo no manakivy atsika, lasa kivy tsika. Fa mila faherezana atsika dia ilay ny faherezana. Mampahery ny tenantsika, mampahery ny hafa. Amen. Ao anatin'ny herin'ny faherezana, mahery tsika tao anatin'ny tranomaizina, aizina ny tao hoe. Ny hira nataon'i Paoly sy Silasy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Manome voninahitra an'Andriamanitra tsika rehefa ao anatin'ny aizina problème olana. Tsy menimenina, tsy manome tsiny. Haleloia. Amiko sy aminao izay zavatra izay. Fa rehefa tsika manome voninahitra an'Andriamanitra foana, dia sandratra Andriamanitra ary ihany koa mivahany olana. Ary ny haino azy ny mpifatotra. Mihaino anao ilay fahavalo. Haleloia. Ianao anatin'ny problème gaga ilay mpifatotra. Olona mifatorana reto mihira ny ataony midera, mifaly. Zay zany tokony hitan'ny fahavalontsika. Satria ilay fahavalontsika raha vao mahita antsika tezitezitra, mahita antsika menimenina faly izy amin'ny fotoana iny. Satria anazy izay zavatra izay, izay no takiny. Amen. Izay no tadiaviny amintsika. Haleloia. Tsika imenimenina, tsika hanome tsiny. Haleloia. Ary ny hainao azy ny mpifatotra. Ary nisy tany mafy dia mafy avy tampoka, ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina, dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivaha avokoa ny fatorana izy rehetra. Nisy tany mafy. Efa ao anatin'ny fiderana izy ireo ny hira. Tonga Jesosy. Haleloia. Tonga Jesosy nisy tany mafy tao. Amen. Niozongozo ny fanorenan'ny tranomaizina, izany hery ny fanahy masina. Ny hery ny fanahy masina tsy zakan'olombelona. Amen. Ambokambo nomeny atsika eo. Ambokambo nomeny Jesosy atsika eo. Haleloia. Fa ny varavarana ny sokatra tsy mahatazona an' Jesosy zany rehefa miasa. Na ny anatin'ny lakato tsika. Amen. Tsy mahatazona an' Jesosy tsy hiasa.
Daniela tany andavaky ny liona. Iza nasakana ny herin'Andriamanitra nampikatona ny vavan'ny liona. Tsisy afaka nampikatona ny vavan'ny liona afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Hitan'i Jesosy ny situation misy antsika fatany. Alleluia, tsara Jesosy. Baba. Alleluia. Mampahery antsika nana fiaina mibavaka. Mampahery antsika nana fiainana fiderana fanatrehan'ny Tompo foana. Alleluia. Irehetra foana ny jirontsika. Irehetra foana midera antsika na amin'ny orana tsy amin'ny fotoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Amen. Ninona ataonao dia midera foana ianao, manome voninahitra an'Andriamanitra foana ianao. Ny fiadanan'i Jesosy manjaka ao anatinao, efa ao anatinao ilay fiadana. Tsy problème anao na any anaty tranomaizina ianao, tsy problème anao. Alleluia. Amen. Mila miala antsika amin'ilay zavatra madinidinika. Alleluia. Mila ilahantsika re ninona zany zavatra miantra amintsika indraindray. Indraindray maha-olona antsika dia menimena antsika, manome tsintsika. Amen. Vita zay, vita ny taona 2022. Hitra taona 2023 antsika. Combattant Jesosy tsika. Piadin Jesosy tsika. Alleluia. Piadin Jesosy zany vonina mandrakariva. Vonina mandrakariva ny tranga eo. Na ny mosary, na ny aretina. Misy aretina zao any ivoaka ko tsy haiko ina le aretina le. Misy aretina ny Covid firy ko tsy fantatro ina ny anarany. Amen. Hoavy na izy na Covid na izy inona na izy ina ny anarany eo. Amen. Ianao combattant Jesosy mijoro hatrany. Alleluia. Mijoro hatrany. Manaiky hatrany ny fitondran Jesosy. Amen. Ilaitsika ny fampahery. Fampahery. Paul sy Silasy nampahery ny tenany izy mirala ny tera ny hira tao an-tranomaizina. Ny seho ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Ninona ny tranga ny 2023? Ny fiangonana ny kristiana miatrika. Miatrika an'izay tranga eo tsika. Alleluia. Amen. Ny finoantsika hery mandrakariva. Ny finoantsika irehetra mandrakariva. Amen. Mba tsy ho maty. Alleluia. Ina mahatonga antsika mivavaka. Ina mahatonga manao fifadikana. Ina mahatonga hoe mivavaka. Miara-mivavaka. Miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ina mahatonga antsika manao an'izany. Alleluia. Noho ny jirontsika tsy ho maty. Tsy ho maty le jiro. Amen. Tsy ho maty le afo. Ka na mandeha tsika n'aiza le atsika dia aoka irehetra foana le izy. Amen. Aza vela ho maty ny afonao. Satria io no hiaraka amintsika, io no azontsika amin'ny alohan'ny hevian'i Jesosy. Io. Amen. Satria isy ny fotoana tsy ikatona ny fiangonana. Ka mbola tsy tonga Jesosy amin'ny ohatra ka mbola velona zasy ianao. Isy ny fotoana ikatona ny fiangonana. Amen. Amin'ny idiran'ny Antikristy. Ny afo zay ao anatinao. Ny afo zay ao anatinao. Amen. Ny vavaka zay zatra ianao mivavaka na misy olona na tsisy olona na ianao rery. Amen. Ino no hiaraka aminao io. Amen. Dia rehefa fanahy masina. Ary ny sorotany mafy dia mafy avy tampoka ny ozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina dia nivoany araka tamin'izay varavarana rehetra ary ny vaha avokoa ny fatoran'izy rehetra. Ny vaha ny fatotra. Ny vaha ny fatotra. Amen. Tsy olombelona na maha ny fatotra ny Paul sy Silasy fa Andriamanitra mihitsy. Nidina na maha ny fatotra. Alleluia. Dia ny andin'ny fafito amby roapolo dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny voa dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa niantso tamin'ny feo fa efa nandositra ny mpifatotra. Satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Nahatsiaro ny mpiandry tranomaizina nahita ny varavarana ny voa. Nitsoahany le sabany. Andeha izy. Saika hamono tena aloha satria fatatsika tamin'izany andro zany fa raha ohatra ka hoe ny mpiambina tsy niambina tsara le mpiambina tao dia izy ireo no vonoin'ny mpanjaka.
izy ireo no vonoiny ireo namatotra fahasopanao dalàna zay namatotra ny mpianatra dia aleon'izy ireo hamono tena. Amen. Fa inany zavatra nitranga nefa. Amen. Satria nataony efa nandositra ny mpivarotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izay. Halleluja. Izay mila toetratsika tsy matahotra. Satria ny tahotra dia fahavalo ny finoana izay ao anatsika. Fahavalo ny finoana ny hery ao anatsika. Mila miala amin'ny tahotra tsika. Angataka amin'ny tompontsika mba tsy hatahotra. Amen. Inona zavatra hitranga amin'izao tontolo izao ty. Jesosy ao. Jesosy malalo. Meo anay ny fotony. Jesosy malalo. Meo anay ny fotony. Alaviro anay ny tahotra Jesosy ao. Amen. Meo anay ny toetra ny fotaka anreto mpianatra reto izay nomenao Jesosy ao. Zay feno fanainao masina meo anay izany Jesosy ao. Ka ninona hitranga amin'izao fiainana izao Jesosy ao. Tsy hatahotra izahay Jesosy ao. Na hiafara iza raha ny fiainanay. Tsy hangovotra izahay. Tsy menimeny izahay. Tsy hatahotra izahay. Tsy hanometsiny izahay. Tsy hanana iay izahay Jesosy ao. Fa hatoky anao hatramin'ny farany. Halleluja. Halleluja. Amen. Angatao amin'ny Jesosy zany. Riavana. Ianao izay miainao zao video zao. Mety izy ianao hoe ny kristiana tsisy an'izany. Tsy hotratra ny tribulation zany. Tsy hotratra ny fandringana. Tsy fatatsika io. Halleluja. Ny ataontsika dia ny miomana mandrakariva. Amen. Miomana mandrakariva ny zavatra ho avy. Da ny mpianatra ny falifaly. Falifaly ny mpianatra fa hoe andehetsika dia fa tsy nietrehitra izy ireo hoe andalo zany fanenjehana zany. Halleluja. Mila miomana amin'izany tsika. Amen. Ka tsy falifaly fotsiny ny kristiana tsy mandalo an'izany, tsy mandalo an'izany, tsy mandalo an'izany. Tonga tampoka amin'izay le izy. Amen. Eo ianao mangovotra satria ianao tsy niomana. Amen. Misy lalàna hipetraka ao dia fa ianao no mandà voalohany. Halleluja. Fotoana izao hireheta ny afontsika. Fotoana izao hireheta ny afontsika. Aza miankina amin'ny zavatra hita maso. Aza miankina amin'ny hanina. Aza miankina amin'ny vola. Aza miankina amin'ny trano. Amen. Amen. Na Jesosy tsy nanana trano. Na ny trano hipetrahan'i Jesosy tsy nisy. Halleluja. Dia toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakovotra ka niankoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Halleluja. Ataon'ny Tompo amiko sy aminao ne izany. Ny fahavalonao hangovotra eo andohanao. Ny fahavalonao hatahotra eo andohanao. Amen. Ianao iangina fa Jesosy hiadinao. Halleluja. Ny olona niandrana izy ireo koa no nandohalika teo anatrehany. Izany ny herin'Andriamanitra. Izany ny herin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary efa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy Tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena aho. Halleluja. Nandray an'i Jesosy ilay olona. Nandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Satria hita ny herin'Andriamanitra, hita ny maso zao hoe niozongozona ny trano, nisokatra ny varavarana. Ireo olona ireo tsy hoe nandeha, Paoly sy Silasy tsy hoe nandeha nanokatra ny varavarana fa hitan'izy ireo hoe ao anatin'izy ireo midera, ao anatin'izy ireo mihira, nisokatra ny varavarana. Amen. Nisokatra, nifatotra ny tapaka. Izany no ilan'ny Jesosy antsika mahatonga Jesosy miteny hoe mipetraha eo amin'ny fanatrehany foana ianao, mandra-panafian'ny herin'ny fanahy masina. Nahatonga azy niteny ny mpianatra. Satria mila feno herin'ny fanahy masina antsika. Mba ho fatan'izao tontolo izao le Jesosy naniraka antsika. Ho fatan'izao tontolo izao ka hibeba ireo président de la république ireo gouvernemanta io zatra harena be io raha mahitanao hoe mibeba ianao zao ohatran'izany
Rehefa henony isan'andro zany tsy ataitra anazy. Fa le zavatra ohatra zao mihitsy nampibebaka an'izy ireo amin'ny andro farany. Itsika no ataon'i Jesosy fitaovana, amen, raha mbola tsy miala amin'ity tany ity tsika. Raha mijoro hatramin'ny farany tsika. Miandry ny fanafiany herin'ny fanahy masina antsika, amen. Itsika no vavolombelona ho hitan'izao rehetra izao. Ny herin'Andriamanitra iseho, amen. Ho an'izay nandeha amin'ny fahamarinana fahamasina ka nijoro niaritra ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy, amen. Aminao, amin'ny fiasany aminao sy amiko. Alleluia. Io no herin'ny fanahy masina miandro farany. Amin'ny fanenjehan'ny kristiana, io no hitranga ny herin'ny fanahy masina, amen. Satria Jesosy ikasika an'ireny mpitondra tsy mety mibebaka ireny, ikasika ny olona izay rehetra tsy mahalala an' Jesosy ireny, amen. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay teny hoe ao izy fa le fanahy masina izy alohany, le fanahy masina satria mandrotsaka ny fanahiny. Ny fanahy masina Jesosy alohany hiaviany mba ho tonga saina ny olona rehetra ambony tany, amen. Fa tsisy afa-tsy Andriamanitra rery ihany, amen. Alleluia. Fa le fiasan'ny fanahy masina izy miandro farany tena hoe terrible. Tena mbola tsy nahita hoe ohatra zany. Mahita le olona enjehiny antikristy amin'le fanenjehana zany, amin'ny fanenjehana le hoe kristy. Tena hoe enjehina ny kristianina, enjehina amin'io, amen. Fa ny faniriana antsika hiakatra alohan'ny fiakaran'ny fampiakaran'ny fiangonana koa tsy fantatsika. Inona ny lalàna hipetraka eo? Amen. Dia amin'ny andro farany io izy dia hita hoe le antikristy miditra mihitsy, le solda, le miaramila mandondona isan-trano miditra, amen. Ame an'le kristiana, mono an'le kristiana, dia le kristiana mitsaota eny amin'ny varavarankely, eny amin'ny 8e étage, 10e étage. Jereko izy le olona tsy maty, iny izy mbola miazakazaka, amen. Tifirina izy, tifirina tsy maty. Izay le herin'ny fanahy masina, amen. Mbola sombotsombo romen'i Jesosy atsika eo. Amen. Tahaka ny asany tamin'reto mpianatra reto. Eritrereto fotsiny raha mamaky Petera ny fatorana eo anelanelan'ny garde des corps firy. Teo anelan'ny garde des corps ny Petera tsy mahasaka an'i Jesosy zany. Naniraka ny anjelina izy. Naka ny Petera avy eo napatoriny ireo garde des corps aby ireo. Zay le fiasan'ny fanahy masina amin'ny vaninandro farany. Amen. Ary efa nentiny nivoaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona nataoko mba ho vonjena. Nanaiky an'olo tena ho an'i Jesosy, amen. Tsy fiasan'olombelona, amen. Eto tena vonan'olo tena ho an'i Jesosy tanteraka, amen. Tsy manaka antsika nan'olo tena ho an'i Jesosy tsika nefa mbola miblabla. Maro man'olo tena an'i Jesosy nandrain'i Jesosy fa mijanona eo amin'andraisan'i Jesosy eo le kristiana dia vita. Fa ny fiainana kristiana mila ianao mitady an'i Jesosy, mitady an'i Jesosy andro manalina, mitady an'i Jesosy. Mila mitombo ny ara-pananao, amen. Mila mitombo. Izay no tena mijaona toko 7. Izy mitombo izao mihena. Ianao mila mihetra, ilay fanahy masina mila mitombo. Zany andray an'i Jesosy. Voalohany fotsiny hita le olona, amen. Après mila mandeha araka ny fanahy amin'izay ianao rehefa avy eo. C'est les conditions dirana amin'andra voalohany indrindra ianao nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Première niveau iny voalohany indrindra natao batisa ianao dia nandray an'i Jesosy ianao. Dia mandeha araka ny fanahy masina ianao. Dia mandeha araka ny fanahy masina ianao. Le ao amin'ny Galatiana toko 5 vokatry ny fanahy. Ao amin'ny Jaona toko 3 ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny fahaefatra hoe ny fahaefatra ianao tsy tapaka amin'ny fanatrehan'ny tompo, na makany am-piangonana na amin'ny groupe misy anao amin'izay toera hivavahanao, amen. Dia mila tsy tapaka ianao, alleluia.
Ny fahadimy, amen. Ny fahadimy dia ny fandoavana fahafolokarena. Ny fahaenina Jesosy. Fanampinao ny ankohonanao. Fahafito, fahaenao tadidiko. Amen. Avy eo mbola misy enina manaraka an'izay. Amen. Misy prinsipa zany tsy maintsy arahantsika. Alleluia. Amen. Dia anatin'izany le vavaka fifadikana famakiana tenin'Andriamanitra isan'andro. 7. Dia le 4 mbola ho zaraiko ihany koa ny fa tsy tadidiko. Amen. Dia izay hoe tsy mijanona hoe nandray an'i Jesosy zany nanolo tenao Jesosy makany am-piangony dia vita hatreo. Fa misy prinsipe maro arahantsika. Alleluia. Alleluia. Amen. Dia hoy izy, amen, dia ny faraka amin'ny tempolo, dia hoy izy roalahy minoa Jesosy tompo, dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Nandray an'i Jesosy, reto roalahy reto. Amen. Roalahy izy eto. Nandray an'i Jesosy mahafinaritra. Jesosy mihitsy mikasika an'ilay olona. Amen. An'olo tena nahita ny voninahitra ny Jesosy, izy ireo nahita ny herin'Andriamanitra. Olon'Andriamanitra marina reto. Alleluia. Minoa Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Ary izy roalahy nitory ny teny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Lasa izy ireo nitory teny. Tsena nikapoana ny Silasy sy Paoly. Nokapoana izy ireo sady nifatorana. Amen. Ty nofontsika ty mila tsy henontsika. Jesosy zao miteny amin'izao le hoe tsika mila mifadiana, mila manombo ny tenantsika, mila maty le nofo. Io le première étape asain'i Jesosy ataontsika amin'izao dian'izao. Dian'izao tsika tsy mijery an'ity vatantsika ty. Mbola sahirana antsika amin'ny tenantsika, ny hoanitsika, manahintsika, amin'ny asantsika, manahintsika amin'ny volontsika, amin'ny tarehintsika, amin'ny vatantsika, amin'ny akanjotsika. Mbola première étape reny. Fa jereo reny lalana lovan'ny mpianatra. Nandalo kapoka. Nandalo kapoka. Amen. Karaha tsika tsy feno herin'ny fanahy masina, mora atsika ny mandany Jesosy. Mandany Jesosy Petera mbola tsy feno fanahy masina. Nanontanina fotsiny hoe ianao ve manara-dian'i Jesosy dia efa nanday izy. Hitantsika zay hoe le fanahy masina ilayntsika satria io no hery lehibe ho antsika ny fanahy masina. Fanahy masina ny mihazona antsika. Amen. Tsy hiverin'ny-dalana. Ka tsika manao ambokambon'ny fanahy masina, mila angatantsika foana ny herin'ny fanahy masina ry hava-marary. Ameno antsika. Amen. Arakaraka ny antsoantsika azy, mameno antsika izy, mameno antsika izy, mameno antsika izy. Misy fotoana io adiny 5, adiny 3 ianao mangataka ny fanahy masina ihany. Tena ianao hoe miditra any anatinao. Ngamba raha manao an'izany mety hominaminaina ianao raha hiteny adiny 3 angataka ny fanahy masina foana. Fa mila mijanona ianao fanatrehan'ny tompo foana, mangataka ny fanahy masina dia arakaraka angatanao. Amen, amen. Dia mameno anao. Efa tsy vitanao ny adiny 3, manao adiny 2 maraina, manao adiny 2 atoandro, hariva, adiny 2. Na isaky matsiaro anao mangataka ny fanahy masina, feno foana anao amin'iny fotoana iny. Alleluia. Tahaka an'izay koa ny rahan'i Jesosy. Ary izy roalahy nitory ny teny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-trano. Asaina antsika hitorina amin'ny fahavalontsika. Mitory. Eto nandrain'i Jesosy ny fahavalony. Nandrain'i Jesosy ny fahavalony izy ireo. Alleluia. Amen. Tao an-tranony ary nandray azy roalahy izy tamin'izany ora tamin'ny alina izany, ka nanasany dia kapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay rehetra azy. Nosasain'izy ireo ny dia kapokon'izy roalahy. Amen. Paoly sy Silasy. No sady nandray an'i Jesosy izy ireo. Amen.
sy izay rehetra ny ankohonana. Halleloia. Oh halleloia Jesosy, tsara ianao. Oh Jesosy. Ohatrany hoe tsapakindro zany hoe, ohatrany hoe hitakindro zany hoe nahoana ny fiainan'ny Paoly sy Silasy tamin'izany fotoana zany. Ohatrany hoe hitakindro zany ahoana izy ireo niaraka ohatra nandeha amin'ny andro alina iny, nandeha any an-tranon'ilay olona, nandeha nivavaka, nandeha oh Jesosy, oh halikarabashikarababa. Finaritra. Tsara ny tompo. Hafaliana zany hoe mahita ny fahavalonao nandray an' Jesosy. Mahita ny namanao tsy nandray an' Jesosy, tsy mahalala an' Jesosy, nanolo tena ho an' Jesosy tanteraka. Dia tsy avelanao iny fatarianao amin'ny fahamarina halalany marina. Amen. Halleluia. Ary nandray roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany, ka nasany diakapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Hitantsika zany, natao batisa izy ireo. Amen. Ny batisa dia ianao mangetaeta anao tao batisa. Aza miandro hoe miandro ny andro ny pastera ihany na vao tao batisa. Etahitanao raha fantatrao io olona io mpanompon'Andriamanitra izy, azonao antoka. Manantona atao batisa, vita ianao. Amen. Hitantsika Filipo nanao batisa n'ilay tandapa, vita ny batisa ny lasa izy. Amen. Tsy voatery hiantso ny pastera, ho avy ny andro tsy izy, tsy hainao hoe iza nanao batisa anao. Amen. Izay ihany koa ny rano antsika dia n'izao ianao raha mbola tsy vita batisa ny rano, mila manao batisa amin'ny rano ianao. Amen. Condition voalohany indrindra hidirana amin'ny lanitra hoe vita batisa amin'ny rano ve ianao. Natao batisa izy ireo, olon-dehibe natao batisa, sy izay rehetra tao amin'ny ankohonany. Ary rehefa nentiny niakatra ao an-trano izy roa lahy, dia norosoany hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-trano, satria efa ninao an'Andriamanitra. Oh halleluia. Hafaliana zany e. Hafaliana tsy misy ohatra zany. Amen. Izay le fiainana kristiana, le fahafito, le adinoko le fahavalo teo, le amin'ny idirana amin'ny lanitra, mitory an' Jesosy. Mandehana amin'izao tontolo izao nareo mitory amin'ny filazantsara. Anisan'ny fahavalo ihany koa fahavalo idirana amin'ny condition idirana amin'ny lanitra. Ny fitoriana amin'ny filazantsara. Jereo ny fiainan'ny mpianatra reto hoe. Amen. Ny rosoana tamin'ny fifaliana sy ny sisa. Amen. Feno voninahitran'Andriamanitra. Ny faly izy ireo. Any ny mpanjaka tsy nalala an'izany mpanapaka izy ireo ato. Ny faly ny hira ho an'Andriamanitra. Tsotra. Fiainana tsotra ny fiainana maha-kristiana. Mandeha amin'ny tranon'olona anankiray mitady an Jesosy dia mivavaka ho azy ianao, dia mivavaka dia manolo tena izy dia manantona pastera tao batisa. Amen. Tsy mila liksa be. Amen. Isy fotoana zay nanao an'izay fiaraha-mivavaka isaky ny sabotsy hoe nanao alim-bavaka nandeha nitety trano. Ny devoly nandrava azy. Rava ny devoly izy. Halleluia. Satria tsika raha vao le nofo manjaka dia mora amintsika lavin'ilay devoly. Halleluia. Ataony tsy mahazaka teny, ataony tsy mahazaka, ataony mahiny resaka gauche à droite. Hey. Amen. Aoka antsika ho tahaka ny Paoly sy Silasy, ho tahaka ny mpianatra ny tompontsika. Amen. Ho vavolombelona hatrany amin'ny parany tany. Ho vavolombelona sasy ianao. Na iza ny alehantsika. Amen. Ho avy ny andro fa tsy mikasa an'izay moa hoe any andro tsy izy intsony ohatra mikatona fiangonana. Itsika amin'izay no handeha. Tonga amin'izay le fiangonana trano amin'io. Hitaona olona ianao, mpalala an' Jesosy ianao. Amen. Mila feno hery ianao dian'izao. Mila fifandraisanao amb Jesosy. Mila relationao amb Jesosy. Ajanony le fiainana maha-kristiana charnel. Religion. Zahay protestanta, zahay évangélika, zahay
Izahay zao zay fiangonana zao zay mba hitantsika ny teny an'izay Paoly sy Silasy reto mpianatra reto. Izahay mpianatra ny Jesosy Kristy tompo, soldat ny Jesosy. Amen. Mpianatra ny tompo. Amen. Lava ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Dia rainan Jesosy. Raha mamakytsika amin'ny andiny fahadimy amby telopolo. Ary efa maraina ny andro, ireo gouvernoura dia naniraka ny mpitandefona ka nanao hoe alefaso ireo olona reo. Ary mpiandry tranomaizina nalaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe ireo gouvernoura efa naniraka andefanareo ko ankehitriny mivoaha ianareo ka mandehana soa aman-tsara. Halleluja. Halleluja. Efa avy nandray an Jesosy reto mpiambina reto. Halleluja. I fiasan'i Jesosy. Fiasan'i Jesosy ao anatin'ny fahanginana. Fiasan'i Jesosy. Oh, halleluja. Amen. Efa avy nandray an Jesosy reto mpianatra reto. Efa voasasany diakapoko ny Paoly sy Silasy. Ohatrany hoe hitako indrindra hoe fiainan'ny mpianatra tamin'izany fotoana izao tena hitanao hoe oh Jesosy mahafinaritra, na ny fifankatiavan'izy ireo. Tsisy fiatsaram-belatsy. Ary ny mpiandry tranomaizina nalaza izany teny izany. Jesosy mahatsapa fanatreno fanahy masina. Ary ny mpiandry tranomaizina nalaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe oh Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia. Ataovy fiainanay kosa Jesosy. Ataovy fiainanay mpianatra ankehitriny Jesosy. Ataovy fiainanay Jesosy malazo. Utsapanula nyale biasa nao Jesus. Utsapanai nyale biasa nao Jesus. Utsapanai nyale biasa nao Jesus. Utsapanai nyale biasa nao Jesus. Rafady fa mahatsapa fanatreny fanahy masina. Rafady. Alleluia. Ary ny mpiandry tranomaizina nilaza izany teny izany tamin'ny Paoly hoe ireo gouvernoura efa naniraka andefanareo ko ankehitriny mivoaha ianareo ka mandehana soa aman-tsara. Jesosy niasa tamin'ny gouvernemanta, niasa tamin'ny gouvernoura. Izany fiasan'Andriamanitra. Gouvernoura tsy nahalala ninina ny tranga atao. Fa Andriamanitra niasa. Fa hoy Paoly taminy efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny harihary izay. Kanefa Romana izay ka nataony tao an-tranomaizina ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy. Tsia, faoka izy ihany no ankaty hamoaka anay. Ary ny mpitandefona nilaza izany teny izany tamin'ireo gouvernoura dia natahotra izy. Ary raha narefa Romana izy roalahy dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy andeha hiala ao an-tanàna. Dia niala tao an-tranomaizina izy
ka niditra tao an-tranon'ny Lydia ary rehefa nahita ny rahalahy izy dia nananatra azy ka lasa nandeha. Amen. Hitantsika izany fa lasa Paoly sy Silasy. Amen. Raha mamaky andiny fahafito eo amin'ny andiny fahafito amby folo io nankanisan'ny Paoly sy Silasy tany Tesalonika sy Beria. Nandray an'i Jesosy ilay olona mpiambina anankiroa vita. Izay ny asantsika, mitoritsika. Nandray an'i Jesosy izy, dia Jesosy amin'izay no miasa amin'izy ireo. Amen. Izay andehanantsika dia hitoriantsika ny filazantsara. Izay alehantsika hitoriantsika ny filazantsara. Amen. Riava malala. Oka tsy ho kristiana religiontsika fa manara-dreny rano fotsiny. Fa tena ho kristiana mpianatry ny Tompo, ho mpianatry ny Jesosy. Amen. Efa nivoaka tao Paoly sy Silasy mbola nandeha tao an-tranon'ny Lydia. Vehivavy nandray an'i Jesosy koa ngamby eo. Satria maro ny vehivavy nandray an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, mpianatra ny Jesosy ny vehivavy. Maro fa tsy voalaza daholo atao amin'ny Baiboly. Niditra tao Paoly sy Silasy. Amen. Ary nananatra azy sy ny rahalahy rehetra tao. Satria ny fiainan'ny mpianatra tamin'izany dia mandeha isan-trano miaraka mivavaka miangona. Alleluia. Dia lasa nandeha izy ireo. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Mino fa maro ihany koa ny tenin'Andriamanitra voaraintsika tao. Hivavaka antsika amin'izay mba tena hoe angataka amin'i Jesosy tsika, mba tena ho mpianatra ny Tompo marina tsika, mba ho tahaka nampiasan'ny mpianatra nampiasainy antsika, hitory ny filazantsara tsika n'aiza n'aiza ny alehantsika, ninona ny ady atrehantsika, dia tsy mora kivo tsika, tsy menimenina tsika, tsy anometsiny tsika. Alleluia. Isaorantsika an'i Jesosy ny zavatra rehetra. Vavaka antsika. I Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra. Mamy dia mamy tokoa ny teninao Jesosy, ary tsapanay fa teto ianao nanatrika fanahy masonao, ary tsapako mihitsy ohatrany nampatsapanao ahy teto Jesosy ny fiainan'ireo mpianatra ao fahiny. Mamy dia mamy ny fankatiavan'izy ireo, mamy dia mamy ny lalana nalehan'izy ireo Jesosy. Na dia teo ary ny fatotra, na dia teo aza ny geja, ny fanenjehana. I Paoly dia nilaza voageja manodidina izy nefa tsy tery. Izany koa Jesosy ny fiainanay ankehitriny. Voageja izay nefa kosa tsy tery izay satria miaraka aminao fanahy masonao. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka aminao izay Jesosy. Meo anay le fo madio, fo mangarahara, fo tsisy fimenomenomana, fahatezerana, fanomezan-tsiny alaviro anay izany Jesosy. Fataovy tena tahaka an'ireto mpianatra ao reto izay Jesosy. Ataovy tahaka an'ireto mpianatra ao reto izay Jesosy. Hitory amin'ny olombelona rehetra, hitory amin'izay rehetra andehananay Jesosy, ampalalany tsy mahafantatra, na dia esony izay, na dia aratsiny izay, na dia esony izay, anaiky izay, tsy hamaly izay Jesosy malalo. Meo anay ny fo tahaka an'ireto mpianatra ao, meo anay ny hery ny fanahinao masina hirotsaka aminay amin'izao vaninandro farany izao Jesosy. Ka ho vavolombelona izay n'aiza n'aiza ny alehanay, ho vavolombelona izay amin'ny toerana rehetra alehanay Jesosy. O Jesosy malalo, ka hiseho ny voninahitra ao. Tsy izay no hita fa ny voninahitra ao no hiseho Jesosy. Ka maro no an'olo tena ho anao, maro no an'olo tena ho anao Jesosy malalo. Jesosy Tompo, tsy vitanay izany, tsy vitanay izany Jesosy, fa ny herin'ny fanahinao masina no ilainay. Ameno anay, ameno anay, ameno anay. Noho mandrakariva izay mba tsy ho faty ny soloka omenao anay Jesosy. Alleluia. Ary atateraka ny teninao mandehana amin'izao tozo anareo, mitory ny filazantsara, tsy homenatra ny filazantsara anao, tsy homenatra ny tory anao. Alleluia. Jesosy, Jesosy, meo anay Jesosy, meo anay Jesosy ny don d'évangélisation, ny don d'évangélisation Seigneur Jésus, amin'izay rehetra lehanay,
ka anambarahana ny hatsaranao, anambarahana ianao Jesosy ho fa tsara ianao sady mpanao ny tsara. Sotra Tompo, ary ampalala izay ny amin'ny jentilisa, ny amin'ny kristianina izay mbola mandeha amin'ny ara-nofo. Maro ny mbola mandeha amin'ny fombafomba Jesosy, izay mbola mila anao Jesosy. Atao viraka izay, atao fitaovana izay Jesosy. Haleluia. Ary atao voatsapana ahita ny voninahitra ao izay amin'ny fiasanao, ahita ny voninahitra ao izay amin'ny fiasanao, ahita ny voninahitra ao izay amin'ny herinao, ahita ny voninahitra ao izay Jesosy. Ary atao vipetraka ao amin'ny fanatrenao mandrakariva izay, amin'ny firana, amin'ny fiderana, amin'ny fanandratana anao. Haleluia. Sotra Jesosy, sotra Tompo. Haleluia. Amen. Haleluia. Dia raina Jesosy dia mirary soantsika rehetra raha rivanay ny fotoanantsika amin'ny 7 alina dia tahiny Tompo daholo. Sotra Jesosy amin'ny fanatrehanao teto, sotra fanahy masina. Amen. Tahiny Tompo daholo ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo hanapaka ny tokantranontsika, ny vontsika, ary ny teny Kristy no anjaka